Madagascar Information. Ny hazan-dranomasina no tena mampiavaka ny sakafo-kariny Manda Seafood. Ity eto Anosizato ity no toeram-pisakafoanana faharoa nosokafana tao anatin'ny fotoana vitsy monja. Androany no nanokafana izany toeram-pisakafoanana izany raha ny 10 volana Desambra ho avy izao no hisokatra amin'ny fomba ofisialy ny Centre Commercial West Center. Miezaka mitady ny tsiro rehetra mikasika ny fruits de mer ny Manda Seafood mba hampiavaka azy. Mivoha manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 7 alina ny toeram-pisakafoanana eto. Afaka atao ihany koa ny misakafo eny ivelany noho izy malalaka dia malalaka. Mahasarika mpizahatany maro ny grillade de crevettes, ny grillade de camaron ary ny grillade de langouste izay amidy amin'ny vidiny mirary. Tsy ny mpizahatany ihany no tonga misakafo eto fa ny olona rehetra noho ny fananany tsiro miavaka. Marina fa hisokatra tsy ho ela ihany koa ny toeram-pisakafoanana vaovao ny fahatelo ho an'ny Manda Seafood. Tsy lavitra Andrenivohitra no misy ity toerana ity, 2 kilometatra monja miala ny tetezana Anosizato andrefa ny Tobitasantsy. Restaurant faharoa any Manda Seafood zany zay spécialité anay hazan-dranomasina dia ety Anosizato andrefa ny Lasantsy 2 kilometatra eo miala ny tetezany Anosizato, lalana mandeha Ampitatafika iny. Amin'ny 7 maraina petit déjeuner aloha fa eo amin'ny 7 maraina hatramin'ny amin'ny 7 raha mbola misy olona moa atao aminay na hoe hatramin'ny alinalina afaka misokatra izay. Zany manaraka ny lalàna food court koa izay satria food court ny toerana misy anay lalàn'ny olonanay ny grillade na crevette, camaron, crabe sy ny rehetrarehetra dia manao hatramin'ny langouste koa izay izay mahasintona ny touriste be dia be mihitsy amin'izao fotoana izao, izay spécialité ny Manda Seafood izay. Mirary hatramin'ny manomboka amin'ny R1 zany na dia miakatra be aza ny vidin'ny hazan-dranomasina amin'izao fotoana izao, manomboka amin'ny R1 dia efa misakafo eto aminay. Madagascar Information.